faut trouver la fréquence. La bonne. Welcome citizens to the new dawn. On est en direct. L'information, c'est la survie. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Dago News TV. Voici le journal. Mbola tsara jiaby. Akory lie, akory laly, akory ranandria, akory sa, assalamu alaikum. Miarabato. Madagasikara ho tsy lany vaovao e. Zao any fakafakaitsika indray ity vaovao be vao nilatsaka ity dia niresaka bazy toliara ity zany. Tena politika avo lenta tokoa ve? Sa fanabadoana atsika malagasy ny zavatra miseho ankehitriny. Nahoana nga hoy ianareo? Anisan'ny raha mafana, nafana, nanomboka nampiozongozona ny fitondran'ny Rajoelina iny ity resaka bazy toliara ity. Tadiditsika tsara ny filaharam-be nataon'ny vahoaka tany Toliara ho fanoherana io tetikasa fitsandrahana Fasimainty ao Manday ity, izay ny orinasa Amerikanina no hitsandraka azy. Tsy nanaiky hatramin'ny farany moa ny vahoaka tany atoerana dia nidina nanatevin-darana tany atoerana ny lohandohan'ny mpanohatra tamin'izany. Mbola mamy moa ny fifandraisana tao amin'ny vovonana firaisan-kina tamin'izany. Ka anisan'ny ireo delegasiona nidina tany Toliara avy eo amin'ny ity vovonana firaisan-kina ity ingasy teny Avakandro Kristian, Rinandriamasinoro sy Maître Yanitra avy eo amin'ny timina. Nambaran'izy ireo fa nianao tatitra amin'ny vahoakan'ny Toliara amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy lany tany atoerana ingasy teny tamin'io andro io. Kanefa dia nosokanan'ny fandrakana Rajoelina tamin'ny alalan'ny gendarmerie sy miaramila ity fikasana hanaovana famorim-bahoaka izay nokasainy ingasy teny sy ny namany ity. Tsy izay no tandron'ireo hoy izy fa anangona vahoaka irotaka sy komy noho ny resaka bazy Toliara. Ka dia tsiraikitra toy izany ihany koa Riteo Rakotovao, ilay mpanakanto avy any amin'ny faritsiny ihany izay nitarika ny olona teny an-dalambe tao Toliara ihany koa hanohitra ity tetikasa bazy de Toliara ity. Ankehitriny moa inga Teo Rakotovao dia lasa mpanolotsaina ao amin'ity fitondrana vaovao tarihan'ny kolonely Mikaela ity. Tsy adinoko ny ray aman-dreny be Naoda kolonely Fanapera izay voasambotra mihitsy noho izany fandraisany andrara tamin'ity fietsiketsehana ity izany. Ka notsaraina teto Antananarivo avy hatrany rehefa voasambotra. Ankehitriny anefa dia nitsambadika tanteraka ny toejara satria dia fantatry izao fa nanao sony fifanarahana hanokafana ity orinasa any Toliara ity tany amin'ny foibean'ity orinasa ity any États-Unis ny Prime Ministre vaovaoan'ny fanavaozana Mampina. Arak'izany dia isokatra tsy ho ela ny bazin'ny Toliara izay lasa niova anarana ho Varmada. Angamba mba tsy hanaitra loatra ny sofin'ny vahoaka ao Toliara satria raha mbola natao hoe bazy de Toliara dia mety hirongatra indray ny vahoaka ao Toliara ka dia nopasohana sy nosoloana ity anarana hoe Varmada ity indray. Toy io koa no nataony Andriamatoa Tiniko Roberto fony izy sy teo amin'ny fitondrana. Nandà mafy ny sokafany orinasa io ihany koa ny tenany tamin'izany. Tonga teo anefa Rajoelina niova fo i Tiniko Roberto ka nanaiky fa ilaina satria hampidi-bola sy amin'ny asan'ny mponina ao Toliara ny fisokafany ty orinasa ity. Io koa no nataony ingasy teny sy ny namany fony Rajoelina mitondra. Ianaiky izao fanitsakitsahana ny zavaboary eto Toliara sy ny fahasalaman'ny mponina aty atsimo zao hatramin'ny farany tena ho ingasy teny tamin'izany. Izao anefa mody adala inga misary lefaka. Nilaza moa izy fa tsy hanaiky io fanokafana io bazy Toliara io hatramin'ny farany. Hafa kosa nefa niketsika ao an-dakozia ao
Misy vola be mampiala ny voamaso ao anaty toerany mihitsy ny mahita ny filaharan'ny isa n'ireo vola be ireo. Zany hoe sifra 10 eo no milanja, satria de mitetina amin'ny miliara maromaro vola gasy no ho azo ny fitondrana malagasy raha isokatra sy hodina ity orinasa base tuliara lasa niovanarana toy ny fitondrana vaovao ity ihany koa, satria de ho lasa ho varimada ny fiantsoana azy ankehitriny, natao refondation koa zany le anarana hoe base tuliara. Mety be amin'ny mpitondra ankehitriny izany, iza moa no igoka sy hitavana izany vola be izany. Mazava ho azy fa ny lohandohan'ny mpisorona ao andapa ao anatin'izany ingasy teny izay tena mavitsika mihitsy amin'ny filelahana ity fitondrana ity, no sady anisan'ny filohan'ny androm-pandakana ambony amin'izao fitondrana izao. Anisan'ireo olona ho voky hitavana sy ahazo tombotsoa be amin'ny omana ny latsaka avy any amin'ny varimada io izy. Zany hoe tsy ho tombotsoany mihitsy no hitsipaka io fifanarahana tany États-Unis io. De iny ve isika fa tsy nalala izy hoe lazany États-Unis ny prime ministre Mamtina nanasony fifanarahana. Izy izay tena tandapa akaiky ny filoha Mikaela amin'izao fotoana izao, isy teny io ambarantsika io fa ndrebirebena raha ilazy izy fa tsy malala io tokoa, fantany sy teny tsara ny antondian'ny prime ministre tany États-Unis io. Izay no nahatonga prime ministre tsy nitsapiky niaraka tamin'ny gasikara tany Toliara teo iny, mbola nitsakaraka vola tany ivelany izy mba hitohizan'ny fety ao andapa ao. Voaza veriverety isainay sy teny film efa nandeha ataony iha io, mba ho lava veloma atsika iaby ahita tio avy, mametsaka ny veloma vetivety indray to. Be loha lata agnaty tsoky da nahe opération tambona tony nitirahany anazy, feno vola raiky ahay Antananarivo nalefa ny fanjakana nandefanay negnany. De io izy sy miherinagny sasy, sy manambola zahay hivadihanay hihiregnanay agny koa. De eo ahay zao de marary isanandro izy da itigny vô avy lata amin'ny dokotera koa de nagnahiva fangatahana amin'ny fanjakana fe da mbo sy mahado zahay zao, da mbola tavela ahay zao sy mahavadika Antananarivo agny sasy. Raiky ty eo moa, lelahy ty eo koa sy mahay mizaka koa eo, moa koa mbo nizapiko avao koa eo. Da ito aby gn'ahiny fambolenay etao. Da malahelo tegna magnety anazy, mety be ho aby. Izy fotorany raiky de mampalahelo anahy amin'ny tanàna eo. Ty zanako ty hoky sy nanafaka za da vinaky da manambaro tegny, nefa sy nisy fagnampia nagnamboarana anazy fa volany abany zany eny sabony anazy tegny ny valany mahavevavy anazy za sy nisy da vinaky tagny hôpitaly ta manambaro. Sy zahay koa sy nomeny taratasy ameny sabony anay, fa nafa vita izy da fa nody zahay de sy nisy taratasy ho mba io hatattaranareo eta ho. Ty lohaka ambony ty amizay sy izy misy nanagna ambony ato de io koa misy nana koa mba ambany anany io, fa tafavoaka ambany asofiny ty zany ty raha ty maharary io manahitainao. Base Toliara tsotra zay nampionganany fitondrana teo aloha, zay mikitika an'io miongana, zay mikitika an'io miongana.